Fatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao izay mideranao mankalaza anao. Manome voninahitra ny anaranao noho ny halehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao ka velonay natrapamonjena tratr'ity maranay ity. Misaotra indrindra mbola tsy nalalindritra anay tsiraray avy tao anatin'iny alina mangina iny ary tsy nolevolevon'ilay fahavalo fa mbola nomenao tombonandro mba velona izay tsiraray avy. Azahoanay Jesosy mihaona aminao sy mandre izao vatsim-panahy izao. Ataonay ahoana ny tsy hisaotranao sy tsy hanome voninahitra ny anaranao satria miendrika ao anao izany ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Reto izay tsiraray avy ara miarabanao mpanetretena manoroka ny tongotra masina na dia tsy mendrika akory ny hamano fiakapanao kanefa kosa dia sa manantona anao mandadilady manoloana n'izany seza fiandriananao masina izany satria mendrika ao anao izany ilay tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Haidino aminay tsiraray avy ara ny fanahinao masina, ilay fanahinao masina feno fahendrena, mananatra, manintsy, mampahery, mba hitaridalana anay tsiraray avy ka azahoanay mandeha araka ny sitraponao mandritra ny andro sisa rehetra iainanay. Dia sokafy amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany koa ny fonay tsiraray avy, ahaizanay mandray izao vatsim-panahy izao ka tsy ho fahazarana fotsiny aminay Jesosy fa tena iainanay, ampiarinay eo amin'ny atsipirian'ny fiainanay Jesosy izany teninao izany. Dia mitenena Jesosy amin'ny alalan'ny mpanomponao izay notinendrinao ary dia aloranay koa ny dera sy ny hatsara ny voninahitra hanao efa hatramin'ny taloha indrindra ka mbola anao mandrakizay. Halleluia. Amen. Ampitombona ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ampitiavana sy ampifaliana mandrakariva no azahoako miantrano ao an-tokantranontsika tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny filatrano tsara ny Jaona 5 raisitsika amin'ny 9:20 sy ny 20. L'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Azagaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy izay manao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahameloana. Amen. Izao ten'Andriamanitra izay nosoratan'ny Jaona izao dia manambara momba ny fahafatesana ary izay indrindra ny loha hevitra izay ho mpanjintsika amin'ity vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ny fitsanganan'ny tena maty. Ny fitsanganan'ny tena maty dia mety mieritreritra avokoa ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany fa rehefa ho faty izy ary rehefa maty izy dia andova ny fiainana mandrakizay avokoa. Ny tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teto anefa dia mazava tsara fa ireo izay manao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay manao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahameloana. Dia betsaka ny mihevitra hoe andehantsika hanao ny ratsy, hanao ny danin-kibo ny tinofintsika ity, fa rehefa kosa akaiky ny fahafatesana na efa akaiky ny fotoana izay mety andaozana ity tany ity
dia hibebaka ny tsiraray avy ka dia andova ny fiainana. Misy kosa ny sasany izay manao ny tsara dia mety mieritreritra hoe efa nanao ny tsara foana tsika kanefa aiza no ahafantarantsika koa fa andova marina ilay fiainana ve, dia tafalatsaka koa eo amin'ny velam-pandrika izay ataon'ilay ratsy dia lasa manao ny ratsy dia mieritreritra koa fa andova ny fiainana. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo izay mihaino izao fahatsim-panahy izao, mazava ho azy fa Jesosy Kristy Tompo no mampianatra antsika amin'ity andro anio ity fa misy karazany roa ny fitsanganany tena ny maty. Ao ny hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ao kosa ny hitsangana fa ho tsaraina manoloana izany fitsanganany izany ao aorianan'ny fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara voalohany indrindra amintsika sy manazava amintsika izany hoe ny fitsanganany tena ny maty ho amin'ny fiainana izany. Hoy indrindra izy milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay nodimandry, mba tsy hahalahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia ho toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, fa izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Izany tenin'Andriamanitra any dia voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4:7 ka hatramin'ny 9:20. Ary mazava tsara fa ny olona izay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy aloha no atsangana voalohany rehefa maty izy. Reny no hitsangana voalohany rehefa tonga ny fotoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ray olona kosa izay nitoetra tamin'ny finoana tao amin'ny Kristy Jesosy no akarina ho any amin'ilay fiainana mandrakizay dia ilay Jerosalema vaovao. Izany hoe ny finoantsika no andraisantsika izany fiainana mandrakizay izany. Ary ny fiainana mandrakizay dia efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy, fa anjaran'ny tsirairay ny mandray, anjaran'ny tsirairay no mino sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra raha toa izy te handova izany fiainana mandrakizay. Ary izay no tokony tsy halalaovantsika amin'ireny hava-malalantsika rehetra izay nodimandry ireny, raha toa ka nitoetra marina tokoa tao amin'ny Kristy Jesosy izy dia minosy matokia fa efa mandova ny fiainana mandrakizay izy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara sy milaza mandrakariva fa indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy ho dia mandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray am-pimaso
rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy oloha intsony ary isika hovana. Izany hoe ny zanak'olombelona izay vela eto amin'ity tany ity dia tsy ho voatery ho faty avokoa rehefa tonga tokoa ny farany sy ny andron'ny tompo. Ary izay ny zava-miafina amin'ny fanarahana dian'i Jesosy rehefa tonga tokoa ny fotoana izay avililay mpapakatra, fa tsy izay rehetra eto ambony tany no ody mandry ho faty avokoa, fa efa misy ny maty, dia ao ny maty izay mety ho any amin'ny tompoko Kristy Jesosy, ary ao ny maty koa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dia ireny maty ireny no atsangana aloha, misy ny andovan'ny fiainana mandrakizay ary misy kosa no any amin'ny fanameloana mandrakizay. Ary izay mbola velona eto amin'ity tany ity, rehefa tonga izany andron'ny Kristy Tompo Jesosy izany, tonga ilay mpapakatra dia ho ampakariny mivantana izay mitoetra marina ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao anatin'izany fotoana sy ora izany nefa dia izy tokoa ny ataontsika hoe ady tena fikorontanana, ary izy tokoa ny andro fahoriana ao anatin'izany satria voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay no andohany izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ny andro ny fiavian'ny tompo ry havana dia tsy ho moramora ho an'izao tontolo izao, ary izay indrindra no mila hiambenantsika sy mila hotandremantsika, satria izy tokoa ny fahoriana lehibe izay tsy misy toa azy. Raha mijery isika izao vanim-potoana iainantsika izao dia efa miditra tokoa isika ao anatin'izany hoe andro farany izany, ary samy mahita fa andro mahory izao andro izao, ary samy vakivava izao tontolo izao, fa efa miaratsy tokoa izao fiainana izao. Ary izay fiainana miaratsy izay tokoa no mampirisika atsika ny hiambenantsika, ny andraisantsika fanapahan-kevitra feno sy tanteraka fa anara-dian'i Jesosy, anompo an'i Jesosy, anolotra ny foa voalohany indrindra ho an'i Kristy Jesosy. Betsaka mantsy ny zanak'olombelona, ny kristiana na mpanara-dian'i Jesosy no voafitaka, satria milaza fa manara-dian'i Jesosy, mahafantatra an'i Jesosy, kanefa tsy Jesosy no mandidy sy manapaka ny fiainany, fa ny tenany, ary ny voninahitra tsy omeny an'i Jesosy fa ho azy irery ihany, satria izy no milaza fa tompony fahefana, ary izany rehetrarehetra izany dia hitantsika sy arahantsika mahalala amin'ny fiainantsika tsirairay avy, amin'ny fiainany manodidina antsika izay milaza fa manara-dian'i Jesosy. Ary eo no mila mitandrina be indrindra, satria Jesosy Kristy Tompo rehefa ho avy etỳ amin'ny ambonin'ny tany dia hiverina tokoa amin'ny fahefana lehibe, ho avy tokoa izy amin'ny kery, ka samy ahita izany avokoa ny mason'izao tontolo izao. Indro ny tenin'Andriamanitra izay manambara izany hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izany hoe ny andro izay avian'i Jesosy Kristy Tompo dia tena andro mahatahotra, ary amin'ny farany izany fotoana izany
amin'ny farany fiafarany zao tontolo izao dia tsaroa fa ilay satana fahavalo koa dia manosika ny zanak'olombelona, manosika indrindra ny kristiana izay rehetra milaza fa manara-dian'i Jesosy Kristy Tompo, hanao fitondran-tena, hanao fiainana maro samihafa, hanohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary indrindra tsy vitany hanohatra ny sitrapon'Andriamanitra fa manohatra ny teny sy ny faminaniana izay hoentin'ireo mpanompon'Andriamanitra, manohatra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ary dia mitsangako fahavalo feno sy tanteraka ny zanak'olombelona izay ampiasain'ilay devoly satana, satria izay tokoa ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 manao hoe: ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampitsaliana andromanalina mandrakizay ireo. Izay indrindra no idirantsika amin'ilay hoe fisanganan'ny tenany maty faharoa, karazany faharoa, dia maro ny olona izay ho voafitak'ilay satana, maro ny milaza fa kristiana na mpanara-dian'i Jesosy izay voafitaky ny satana, ary eo ilay fisanganan'ny tena ny maty karazany faharoa, izany hoe ho atsipy ho any amin'ny farihy mirehetrafo sy ny solofara izy ireny, ary dia ho ampijaliana mandrakizay andro aman'alina. Ry havako, tsy misy ny hoe kisendrasendra fa izay afafintsika izay tanterahantsika ety ambonin'ny tany no isy atsika tsiraray avy rehefa ho tonga tokoa izay andro ny tompo izay, ary izay tanterahantsika ety ambonin'ny tany no isy atsika koa rehefa ho avy ny lay mpapakatra, rehefa ho avy ny andro ny tompo, dia samy hahafantatra isika hoe aiza isika tsiraray avy rehefa hitsangana amin'ny fitsanganan'ny maty. Aza manao hoe isika hoe anota kely na zavatra kely tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa dia ahatonga ahy ho any amin'ny farihy mirehatrafo. Eny ry havako, tena ahatonga ny olona tokoa ho any amin'ny farihy mirehetrafo, na dia ny fahotana kely indrindra eritreretintsika zanak'olombelona. Eo anatrehan'i Jesosy dia tsy misy ny hoe fahotana kely na lehibe, fa rehefa fahotana dia fahotana, ary itsika tsiraray avy dia mahafantatra hoe aiza no isy atsika. Ny kristianina sy izay manara-dian'i Jesosy dia miny manota ary milalao ota, faly mankafy ny ota, ary dia manamarina ny tenany ao anatin'ny fahotana izay tanterahany. Ka rehefa ambara aminy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinany ny tenin'Andriamanitra, dia manohatra misy fanahin'ny fanoherana ao anatiny hoentiny hanamarina ny tenany amin'ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tanterahany. Mazava ho azy ny olona sy ny kristianina izay milaza fa manara-dia an' Jesosy manatanteraka izany, dia manam-poiza sy miomana fa ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay, dia ny fanameloana ary ny fariha mirehitrafo. Izay fariha mirehitrafo izay dia hijaly mandrakizay izy. Dia mety hiteny angamba hoe mbola misy ny fotoana hibebahako. Tsy ry havako, ny fotoana izay havian'i Jesosy Kristy Tompo dia tsy fantatritsika, na ny segondra na ny minitra, ary izay no amporisihan'ny tenin'Andriamanitra
atsika mba hanatanterantsika tokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo-taona. Izany no fitsanganana voalohany. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Fa raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny faria afo izy. Ny zavatra rehetra izay tanterantsika eto ambony tany dia voasoratra avokoa ao anatin'ny boky ny fiainana, na ny tsara na ny ratsy, amin'ny atsipiriany. Ary ny sekondrantsika dia voaray atsoratra avokoa ny zavatra rehetra izay tanterahantsika. Mety mitenitsika hoe tsy misy mahita ny zavatra tanterahantsika. Tsy ry havako. Hitany Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra iray avokoa ny tanterahantsika rehetra eto. Koa aoka itsika tsy hanao hotasasa, aoka itsika tsy lalao fahotana, aoka itsika tsy lomano ao anatin'ny fafinaretana miaraka amin'ilay devoly Satana ilay rainy lainga ka milaza amintsika fa tsara io zavatra tanterahantsika io, nefa efa fantatra tsika ary fantatry ny maso maha-olombelona tsika fa fahaverezana sy fahafatesana any amin'ny farihy mirehetra afo no isy atsika. Mbola tsy tara nefa ry afako malala ao amin'ny Tompo, fa mbola misy ny fotoana. Matoa itsika tsiraray avy mandre izao vatsim-panahy izao. Fanontaniana nefa mipetraka, raha maty izao sy anao, mova hitsangana ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy, sa hiaran'ilay fitsarana lehibe dia ho any amin'ny fanameloana ny farihy mirehetra afo. Tsarantsika tsiraray ny misafidy aiza no misy atsika tsiraray avy. Ny fahatsaran'Andriamanitra dia manambara amintsika sy mampatsiahy amintsika fa mila manao ny safidy tsara izao sy anao matoa mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Ary izay indrindra no ambaran'ny boky ny Deuteronomia toko 7:9-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo manao hoe: miantso ny lanitra sy ny tany aho anio, ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanosonana. Koa mividiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Amen. Rehavako malala izay mandre izao vatsim-panahy izao, ambarao amin'izay rehetra mifanerasera aminao ty afatra ity fa maika Jesosy, ary efa eo ambavany ny trompetra mitaika atsika hanao ny safidy tsara mba handova ny fiainana mandrakizay. Fa izay ny manota kosa ka mankafy ny ota dia mazava ho azy fa ny farihy mirehetra afo no isy azy amin'ny fitsanganan'ny tenany matsy. Vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, misotranao izay ny amin'ny teninao. Haidino ny fanahinao masina ao amin'ny tsiraray avy izay nandre izao vatsim-panahy izao. Haisafidy hibebaka handovan'ny fiainana mandrakizay ka hitoetra eo aminao rehefa tonga ny fiavinao. Tafinerinao koa fanahy masonao ny tsiraray avy hanambara ny fahamarinana ny teninao amin'izay rehetra mifanerasera aminy, ireo mpiara-miazakazaka sy ny mpiara-manompo, ireo mpiara-miasa sy ny mpifanolobody-rindrina, ny havana matsakaiza sy ny fianakaviana rehetra. Fa tsy maintsy ambara ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, satria tsy eto an-tany eto ihany ny fiainana, fa mbola misy ny fiainana
aorinany eto amin'ity tany ity, dia mila misafidy izay na andova ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny farihy rehetra avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, amin'ny alalan'izao vatsim-panahinao izao amin'ity maraina ity. Aza velana mafy ny fony tsiraray avy, fa handray fanapa-kevitra feno sy tanteraka, hibebaka marina tokoa. Misaotra Tompo ho anao nitera sy nihaja ary ny voninahitra mandrakizay, fa ny fibebahana kosa ho an'ny kristianina sy ny mpanaradianao voalohany indrindra, ary koa ahafahan'izy ireo tsiraray avy anambara sy hampibebaka izao tontolo izao. Aleluia. Amen.